jerentsika eto dia ny mahakasika ny tatatra fitehirizan-drano, boatin-drano ny fahafantaran'olona azy aty. Ohatran'izao ilay izy lakan-drano zany izy io, natao mba hitehirizana ny rano, ny rotsakorana moa zany rehefa vao tonga ny fahavaratra. Ny ho hitantsika manaraka eto zany dia ny fomba fanajariana ny boatin-drano. Fa hanajary tany zany isika dia hadina ilay izy dia akarina ato ambony ato ilay tany, akarina amin'ny ilany sy ny ilany dia atao mahitsy tsara ohatran'izao ilay izy dia raikitra eo izay ilay rano rehefa misy ny rotsakorana. Ny fitaovana ilaina any amin'izany, ny fitaovana ilaintsika zany rehefa hanao an'ilay boatin-drano isika dia tsy maintsy mila angady tagnana dia lapelina na hoe fisao hozona ety. eo ihany koa ny refy an'ilay lakan-drano izay antsointsika hoe boatin-drano. Raha ty agnatin'ilay tany zany ilay izy, ty agnatin'ilay tanimboly dia ventisainky ka hatramin'ny be zany ny halaliny an'ity boatin-drano ty, ary ny halehibe indray zany hatreo amin'ny 25 ka hatramin'ny 30. Ny halavany moa zany tsy misy fetra fa miankina amin'ny halehiben'ilay toerana. Dia voatana ny nofotany, voatana ny hamandoana dia mihalonaka ny tany. Manao sarotra kely zany ny fangadiana an'ity tany ity satria tsy maintsy mangady lalindalina mahazo an'ilay handry tany. Eto am-pamaranana zany dia manentana antsika tasaha namana mba hampiasa an'izao boatin-drano izao, mba ahafahantsika mitana an'ilay kalitaon'ny tany, azahoantsika vokatra tsara mihinana fa mba hisian'ny filaminana ihany koa amin'ilay toeram-pamokarana. Voaporofo araka an'ilay voalaza teo zany fa teknika agroekôlôjika ahafahana mitantana ny rano ity boatin-drano ity, ahafahana manatsara ny voly sy ahafahana ihany koa hoe mitsitsy rano nefa ny mampitombo ny vokatra.